Fasatsa! Vonona sady vonona! 25 sady 25! Daware! Zay fikambanan'ny taxi Antananarivo renivohitra FTR dia manamelo amin'ny herin'ny manontolo ny esena nataon'ny zandarma sy ny andrian'olona nandritra ny fisamborana amin'ny presidentinay Rahalinina Clémence ka nitarika aretina sy faratsana ho azy. Fisamborana izay tsy ara-dalàna satria olona nanao ny asany amin'ny maha olom-boafidy azy. Niaro ny tombotry ny vahoaka n'Antananarivo no nanaparana fahefana. Marianay fa fanehoana fakanosana ny fanaovana herisetra amin'ny vehivavy. Koa matoko ny fitsarana zay amin'ny fanasaziana hety ny fantikan-dalana tahaka izany. Manaraka izany, izay taxi ville amam-ponina Antananarivo sy ny manodidina dia miara mizaka amintsika vahoaka rehetra ny fahasairana nateraky ny fahatapahan-jiro sy ny rano. Noho izany, izay dia manohana ny hetsika amin'ny alakamisy 25 septambra izao. Iarahana amin'ny vahoaka sy ny veriona rehetra entina anoherana fahatapahan-jiro sy ny rano sy ny zavatra tsirariny rehetra eto amin'ny firenena. Koa manantena ireo taxi rehetra izay hiaraka aneo firaisankina amin'ny mponina n'Antananarivo sy ny vahoaka. Fasatsa! Vonona sady vonona! 25 sady 25! Daware! Moka sary daholo efa mandeha be efa metrahana le panneau solaire efa mandeha torpide le zato mégawatt mety 500 watts sy 1 mégawatt moa dia mba ho aiza manoloana an'le izy tsy ilainy zany, tsy hoe tsy zany fa hoe raha tena namaolana zao fitondrana zao tsy nanao laharam-pahamehana ny teleférika ry Tokoroavalymanana. Raha tena namaolana amin'ny resaka tsy fahampiana herinaratra tsy nanao laharam-pahamehana zany Laky Arivo zany satria mbola nisy nandaniana vola le tetikasa Laky Arivo mba hoe ampiatranona reo sommet ny sadeky fa mbola le fotodrafitrasa zay navelan'ny mpitondra teo aloha ihany engeny nampiatranona zany ny sisy vato ny hôtely 5 étoiles sy ndreo fotodrafitrasandreo tsy miankina amin'ny fampiatranony zany. Raha ohatra ka hoe tena hoe nyvonona maolana mikasika ny angovo zany mety tsy ho resaka hoe autoroute io aloha ny azakazahana nandaniana volam-panjakana fa nanarina sy ataontsika ny kojakoja ny lalana efa misy dia mba nandeha ao anatina. Raha tena vonona maolana mikasika ny hoe tena hotratratra le 400 mégawatt dia nitoy reo tetikasa Volobe sy Saofika zay napetraky ny fitondrana teo aloha ary efa vita fifanarahana tamin'ireo ataontsika hoe mpiara-miombonatoka avy any ivelany hanatanterahana zany raha ohatra ka nandeha efa nisitraka an'izany Saofika izany tsika amin'izao fotoana zao satria tsy tombotsoan'ny sasa moa zany le izy dia zay le olana ankehitriny andao raisiny ianao miaraba tompoko salama ndao ary fampikavakana malagasy le gasy le tonga sainy fa zao raha manana raha ianao any amin'ny tribunaly ka misy adversera tsy gasy miaraka amin'ny adverseranao eo tonga de le tsy gasy ny malisy eny manana raha ianao any amin'ny domaine ohatr'izay ihany le gasy ray manontolo efa tonga saina bitoka tsisy zany hoe tonga saina gasy fa le tokony tonga saina le olona lazaina fa tompona andraikitra io tena tokony mila ho tonga saina aloha zay tena marina fa raha gasy efa tonga saina daholo ny gasy tsirairay avy le gasy boariboary teneninao teo sy le gasy le varotra mangidy efa tonga saina daholo reny fa tsisy gasy hoe tsy tonga saina fa gasy efa tonga saina sotrany sotranaray ie tena mbola tafiditra ao anatin'le gasy resahako ange le resahanao zany miresaka tribunaly ianao zaloha mino fa gasy daholo le mpitsara na mpisolovavy izy na mpahalalana io na mpamoaka didy io na fanana tany gasy gasy no tokony andraikitra hoe manao misy azy andao sa tsisy raha fa tonga sainy reny de mba miovy reny andao ary salame sy voavoaka daholo e mamoaka izy hoe ita fa mandeha ny panosole vao mainka maraterika anao raha tany eny ananina iny le mototoranao anaovana mankerisetra fotsiny tsy tafarana miatetra hoe malagasy nge mivelona amin'io e de ndreo nanangananao hoe anaovana an'izany panosole zany malasa saina anao asy vaovoaka an'izao io koa fa mikangana ny izinina entanao
anosy any Akanto, anosy Ambatobe, dia anosy Ivanto fotsiny mandeha amin'iny. Dia ozy indray le tsikakan'ilay fanjakana dia manao ilay fanjakana. Maninona raha hoe io nataonao ka maninona raha nataonao hatramin'ny farany. Io miala makany amin'ny université, io miala makany Ambatobe. Fa dia jara raha mandeha manao ireo autoroute ianao. Fitaona nipetrahanao ao, vola tapitra alainao 20 kilomètre hatramin'ny dia fitaona zany vao vita. Raha ohatra hoe ankinjareo pipigena atao, pipigena taontaona dia zavatra rehetrarehetra amin'ona ity. Dia tsy ao ataon'ny olona ity, fa ny olona le ho an'io ny olona. Izay fotsiny bazin'io le ny olona. Amin'izay takafakaina lahy zanandro eto a, izay tsy mampandeha fiaina mamy. Ny fitsaboana aloha tena mankalemin'ny olona zany. Fa maty makatsagan, ary maty amin'ny tsy fananam-bola ahafahana mitsaby tena. Dia fahafatesana tsy fantatao daholo ny fahafatesan'ilay olona. Tsy aretina mafy be akory dia mahafaty an'ilay olona satria tsy afaka mitsaby tena ilay olona. Zany tena vavany, fampitena fampianarana indrindrindrindra. Ireo olona manana tena fampianarana daholo matoa andao. Ka ohatra izao, afaka mandeha amin'ireo intsony ilay fampianarana. Zay mantsy. Ary mahatonga ny olona tezitra amin'izao fotoana izao ry toka raha falimanina dia tsy vitany efa tsy mahavaolana le tompona andraiky etsy ambadika efa mbola miantsy mbola mandrangitra mbola mba tsy lazako hoe mihebohebo ihany koa anatin'le zavatra samihafa dia zany nge le isan'ny manahirana io miarabary nanako miarabe fa groupe ngeza be teto Madagasikara tafaraka tamin'ny pesaly groupe mihitsy tantarainy hoe tsato 2015 angamba niny efa vitany fanarahana atao volobe ary amin'ny taona ray fotsiny sy dia mandeha io toy ka ny sarotra be amin'io hoe ohatsy le fitaritana an'le filavany mandeha ty tana sy tamanavy io tsy sarony io fa efa pré io efa vonona ny vola ary raha fitiviso ako société ngeza be teto koa saky anao le barazy 2015 angamba hoe efa nanjavana tsy tantany niaraka tamin'izay koa nety niaraka tamiko koa nitsidika nety saketoaly nitsy tonga teto compagnie hôtely ngeza be avy tany Allemagne sy Angleterre tonga nanatrika an'izay ny président rajona Mampianina vita koa ny akory fa hogerer zareo io saketoaly efa mipetrapotsiny tao le fitaovana efa dia nanjavona koa izy nefa aveo rehefa tonga 2018 nanjavona tany daholo dia io le saketoaly io lo azo ohatran'ny ririka mbo manambola le toerana rehefa rano fa dia eo tsisy mampiasa tsy atao minina satria hoe président Ravalomanana nanao an'io so ihany fa nataon'ny président Ravalomanana sisy fa raha-zany angambany tsy mba nanana salle de conférence internationale na gasy fa dia mipetraka fotsiny ihany dia mampalahelo nge zavatra ohatr'izany zany misy eto hoe tsy vato etsy misy an'le hoe saky atao cité des arts iny tamin'izany ny filokety iny kabary hoe 30 millions gasy manao ara malagasy daholo fa onge le trano hoe mijanona fotsiny teo tsy toy antsony dia tsy haiko hoe lasa inona koa io zany zavatra be dia be ohatr'izany ange misy eto dia manahirana be ny mieritreritra azy saotra doary toisantsika indray ny tafa ao arin'reto dokam-barotra vitsivitsy reto ny fanontaniana verimberina foana matsy hoe tena manam-piniavana ary tena ny vonona mahaolana mikasika an'izany angovo zany tokoa hoe ny mpitondra amin'izao fotoana izao tsy dia lavitra ny tsia aloha ny valiny ny antonantony dia hoe raha ireo totsika hoe harem-pirenena nivoaka teto Madagasikara na ny antsokosoko na nireo sendram-batratra ka hoe naverina eto Madagasikara zany mba natao amin'izany mety mba tsy zao ngamba ny vahaolana maika aloha tsy hoe tsy ny vahaolana raha tena natao zany dia hoe tsisy afa-tsy nitermika aloha zany zay aloha ny aingana indrindra satria ny olona tsy mahandro tsony amam-bolana amataona satria efa hatramin'ny taona 2024 no nyresahana zany amam-bolana amataona zany efa taona 2024 tsika izao ka raha na mahaolana zany tao anatin'izany hoe fanaovana zavatra maharitra resaka solaire amin'ny resaka transition énergétique na resaka éolienne zay mbola tsy hany aloha fa mbola privé nanao an'izany any amin'ny fort dauphin na resaka hoe amin'ny rian-drano ohatra ny resantsika teo dia mbola lavitry ny hafa nikitay fa tsisy afa-tsy ny termika aloha zany aloha ny vahaolana zao dia zao amin'ny hoe ampandehanana an'ireo groupe ary efa niresahana ke zany tamin'le fandehanana ny hipoka le hoe tsy hivoaka nyty toeran'ity raha tsy mahita vahaolana tetsy fobe ny Jirama zany tetsy Mandroseza sy ny tena mbo manam-bola dia zay le zavatra misy
de hoe ireo arena zany miopapana anisan'izany ny volamena amapolopolo ny kilao maro efa iresahana foana nge isa-taona fa trany amin'ny amanjato ny kilao isa-taona ny volamena mivoaka eto Madagasikara dia ahoana ny tsy atonga zany ohatran'izany nge mba mampalahelo le tanàna ny Mananjary distrika anankiray zay nivoahan'le safira tany amin'ny taona 1924 tany zay nalaza be hoe tonga hatrany Slovenia ho atao fampisehoana Dubai safira efa milanja amin'ny 90 kilao be zao de tsy efa mba sambasambatra kosa ve ny any amin'ny tanàny any Mananjary raha ohatra ka hoe tsy resaka fa tsy Mananjary fotsiny distrika le resahany eto na mba hoe Madagasikara tamin'ny ankapobeny tsy voatery hitrosana hoe mba ahafahana anao fotodrafitrasa hafa zany raha ohatra ka itsika no sitraka zany safira zany efa ny tanin'olona any vomirenty amin'ireo gazety boky any ivelany any hoe safira lehibe indrindra hita hatreto ary avy any Madagasikara hono io izany namoaka an'izany tsy mpiandro mby avy any tanàna tsy ny Ertantinina Mpanetsy andalo raisina anao salama eno a marapa efa manomboka ny famparana grova zay efa zay de mony topita ka efa tametaka vesaka eny ary reny moa zany mety hoe tsy mbatratra ny délestage ve zany zavatra resanao zany tsy miaina zany fatapahana rano zany ve zany zavatra mandalo ihany mety hoe tolotolotra ho any zany mety hoe aheriseritra fa reny ihany nge miala voalohany ino moa le hoe rehefa vaka ny sambo de reny ihany no mipitsika voalohany io de mbola misy mahatolotolotra izy ny eo fa rehefa tsy izy mahatolotolotra izy ho aiza moa fa tsy maintsy eny amin'ny fiarahamonina eny nge mety ho hitan'ny olona ihany zany tsika tsy zay fa resahana ihany le zavatra toerany aren'ity fireneny ity raha voatatana tsara mba tsy zao kosa le zavatra misy mba samy mba manana rena kibon'ny tany zany ny firenena maro raha zao tontolo zao fanomezam-pahasoavana avy amin'Andriamanitra amin'le nahary ohatran'izany nge zareo atsy abotsoana fa manino ny zareo ny azy moa zany dia mondra ny tena isan'ny mampalaza ary zany firenena zany de isan'ny firenena lazaina fa matanjaka ty Afrika na ny fianarana ny aminy nge de efa mandeha amin'ny maimpoana zany indrindra fa ny aty amin'ny ambaratonga fotony eto amintsika zany de tsy vitany efa mbola andoavana vola fa mbola sarotra koa ny fisitrahana an'le izy de zany rehetrarehetra zany de misy le tompona rakitra masahana ny fampianarana eto moa zany be resaka be mampatsiahy zavatra niana tany amin'ny raika sy roa arivo roa sy roa arivo manao zavatra otra zao fampirorona fa betsaka koa nge ny zavatra misy ary zany nge mba tsy anaovana fanadihadiana fa misy ny teti-bola ataona PSE zany nge tsy programme sectoriel de l'éducation zany nge vola be avy amin'ireo mpiara-miombonantoka nena fa amin'ny banque mondiale nentina nanaovana an'izany hoe zao le zavatra atao de mba manontany hoe nandeha amin'izany ve ny vola tao anatin'ireny reny zao tena mba mila fanadihadiana ohatrany hoe bombo sucette sy ny resaka hoe panier garni moa no malaza tao anatin'le izy fa tena hoe nandeha ny vola le azo tao amin'ireo mpiara-miombonantoka tao anatin'izany mbola ametrahana fanontaniana tena ambany paka tao anatin'le satria na fisitrahana zany resaka kit scolaire zany am'izao fotoana zao lasa ohatra ny tsongatsongaina ohatra ny kit scolaire misy masony zany hoe retsy mahazo de retsy tsy mahazo tsy ohatra ny tamin'ny fotoanandro ny kit scolaire zany tonga de miravaka daholo ny rehetrarehetra zany tsy nahatrany amin'ny privé ary misy nahazo ny mpampianatra sy ny sisy fa am'izao fotoana zao lasa ohatra misy masony zany le kit scolaire ny sasany mahazo kapa ny sasany tsy mahazo ny sasany mahazo tablier na aron'akanjo ny sasany tsy mahazo de mipitrapitra ohatra ny ankizy kely any an-tanànany aminay zao any ambanivohitra tsy anarany fotsiny ny haino zany kit scolaire zany fa tsy mbola nisitraka an'izany efa mampolo-taona ihany koa ny tany ao anatin'le mba UPP kely any ambanivohitra ny tanàna zany dia tsy voaray ho mpiasa-panjakana raikitra zany le mpampianatra frama kely eo nefa efa mahery ny 12 taona na frama azy de frama foana eo zany zareo manoloana zany rehetrarehetra zany de iverenana ihany le izy ao anatin'ny hoe raha le arena teo amin'ity fireneny ity ny voatantana araka ny tokony ho izy raha mba manana ny anjara masoandro ny dolo ny fiarina rehetrarehetra zany indrindra fa ny ataon'ny gasy de zay le mba hoe ny erikerika matokadrany mba tsy ohatran'izao ngamba le zavatra misy tsy zoatran'izao kosa le zavatra misy betsaka ihany ny vinangaronina atao soalala fa de soalala zany de hoe soalala tena soalala zany matsotra ny hoe soalalana ao anatin'le izy fa de mandrapitafa aloha ve zany retoko raha falamanina sa ahoana alo rasina ny antso miaraba tompoko
fidiran-doly zany mitsy lo firehetra tiravelona ty sy frongony aika verangako na kahe ampiasain'ny ankizy any amin'ny EPP-na dia misy ny sariny olona makonisy fidiran-doly zany mitsy tsika fa amin'ny lafamisy mo eo any sotatompo eny ary tsotra sady mahintsy miaraba ahoana mbola tsy eo izy mbola tsy ao mbola tsy eo izy fa hitahina kely koa zany de tena tsy lahitra mihitsy mbola tsy misy erana panneau solaire ngany amin'ny tahina mbola tsisy misy vahaolana délestage any amina hoe aza be resaka fa vahaolana rosoko tsy mbola tsy manana vahaolana koa tsika manana tsy ilaina tsony ny fanakorontanana fa izy manakorotana ny fihinanana ho an'izay ny tena marina satria hoe aloha izy lamina tsara ao anatin'le izy de mba hitoto ianao zany hoe raha ohatra ao anatin'izany de mbola aheno hoe scandale ndray ianao ve zany ao anatin'le izy manahirana amin'izy ty izay miteny sy mitaraina rehetra mikasika ny délestage dia sokatra ianao mpanohitra avokoa de raha raisana amin'izay de tokony ajapa-tena zany eo amin'ny fitondrana hoe raha miresaka fanakorontanana malagasy satria na avy amin'ny fanohirana ny avy amin'ny mpitondra tsisy tsy mihena délestage fa raha ohatra koa nge zay le resahana ny tantara koa nge de nilaza fa tsy tao anatina filaminana hoe élection normale koa ny karany sasany tao anatina fitondrany raha ohatra ko hoe zay no manahirana azy fa ny olona aloha de hoe tsy mahavahaolana tompoko zao fitondrana zao mikasika ny iran'ny choral votivorona mazava re sady tsotra zay fotsiny lizy raisina anao miaraba tompoko salama manahoana allo eny ary tompoko salama tompoko salama eny miaraba zarolo miaraba allo ie fa tena maheno mihitsy zay de mampalaino ty zavatra ty manko le tsy fahombiazana eo ihany tena hoe eo fa le vavandreo tena maika mandrangisa olona misy koa tena hitako hoe robe am'le zavatra ataon'zao izy fa firim-poana ny teo tsisy zavatra mandeha tsisy zavatra mangira otika daolo fiareny malagasy zarety kanefa de vavabe mbola tena mandagitra ihany hoe tiako maza ohatrany hoe mbola manao zavatra tsy de mefitra loatra tena de rehefa izy manao tsy mety de mbola izy ihany defa zay ny olana amity de amin'akamisy misy de ndao ary ka zay nge le ohatra manahiriny hoe raha tokony hipitrapitra ao anatin'le izy de ohatrany miantsy vitsy anisa mbola voatelo ary tamin'iny de ahoana zany no fandeha mbola voatelo kanefa atahorana mafy samborona atao sambodokotra ery analake fa le olona zany hoe alohany eo an'le hoe ahoana satria tena araka nambara teo potika ny fiariny tsy milamina tsy mandro fahalemana izy eo ihany koa le hoe mikorotana zaho a tena misy namana mba nanana ny tony hoe multiservice kely tony izy zany manao photocopie mba misy resaka cyber zany ao de mba nampiasa olona roa izy da ao anatin'le izy de mba manana chiffre d'affaires eo amin'ny 2 millions d'ariary eo satria tsaratsara toerana isan-kerinandro da nofatrano de zao zany tsy maintsy natsahatra ny mpiasa ny ofatrano efa tratran'ny eo zy ny tompotrano hoe tena azafady tompoko fa 2 volana zay nareo tsy nandofa trano dia tsy mety fa aloha de davana mpanofa hafa ny trano de itreto am'zany le zany le zavatra misy da ho raisinanao ary raha ohatra ka fa vonona miaraba tompoko salama manao ane tsy mandro mihitsy ny sainy tsy mandro raha mampiatra ny boky teny fiainana tika de tsisy atahora tika ary milanjo hoe atraina mitotompo aveo a mametraka mpahatroavana satria sambatra ny mpampiavana vidinao hoe zanak'Andriamanitra hay fa ny zavatra iena sika fa de mandeha amin'ny fotoana antsika fitiny inona zava-misy mitody tsy misy fa natao no verina fa zay ny tondratsika ny ary zay ny zavatra hitrangana oelana ho aina satria izy tsy ampiaritsika le boky teny fiainana zay fa de tsika ihany io efa de miara-mahita io ka raha ohatra moa resahana hoe avy amin'ny vahoaka ny loharanony fahefana de zay ila izy de ny vahoaka zany manana ny fahefana satria ampindramina daolony eo
de fe Satria rehefa ampilamo dia nganareo manao maresy basy eny ka nga eny fa de miletra le tany Nepal de tsisy basy de am'le mpitondra tetsa raha ohatra ka hoe zay tsisy maniry an'le korontanany zany le korontana tiako tenenina hoe savortana hoe fandrafa eto ny samga tsisy fa voaporofo kosa aloha am'izao fotoana zao fa tsy mahavaolana kosa raha nga le fitondrana resa iary tena hoe inona lizy ry tery le hoe maninona tsy vita mivavabe ninona ny tranony fody trano fodiny vita mivava ay tranony fodiny vita mivava ara zay aloha de kapokany raha zay de kapokana zay hoe zao de aizako hatrany amin'ny vala ambe folo sorariva ery toko rafalimana de tsy mitsahatra tsy mitenga hatramin'izao zao mbola mahita ndray koa le tompony andraikitra anankiray mikasika amin'ny famatsiana rano hoe vala amin'ny fitopolo isanjato ny malagasy dia isitraka rano madio sinianina hatramin'ny taona firy vala amin'ny roapolo sorariva ka efa mazava ny zavatra soratanareo anatin'le PGE sy ny sisa marina ny marineva tena hoe vita etida ny jiro sy rano sy ny sisa izay izy betsaka ny zavatra resahana fa ny zavatra misy tsisy vola raha nga le fitondram-panjakana satria io nany tsy nanaovana an'le hoe fantsina ny teti-bolam-panjakana de efa porofo mitohaka amin'ny tinda ao anatin'le izy ka inona ary ny foronona mihoatra an'izany ka vaolana inona no andrasana amin'izany eo de zay le izy efa misy antso vonona aloha zany ao raha ohatra ka de ho raisiny ianao fa ny zavatra misy de efa porofo mitohaka amin'ny tenda tsy nanaovana fantsina ny teti-bolam-panjakana ao anatin'le izy de eo zany le izy hoe inona indray no mbola ho antenainao mihoatra an'izany raha isy hoe vaolana de resaka hoe dolipiranina se feralgan raha maragatra izy na manaitaina kely dia pomady zany mety ho avy eo fa tsy tena fanefitra ao anatin'le izy raisiny ianao miarabe ao ary eno a ny azy zany zavatra mangatahako amin'rareo sy tamin'ny filaminana de tsy manara-dalàna very zareo raha ohatra ka ny fahafantarany olona rehetra ny fahafantarana nrehetra mantsy hoe de manarany fanarahan-dalàna amin'ny mpitandro filaminana dia miaro ny vahoaka dia misambotra izay miopify de tsy tsy manara-dalàna ve nareo zalahy raha tsy manandratra olona sy ny sisa ny zavatra hidiavanao anefa de hoaniny retraretraretra tadidiko tsara tamin'ny 73 député voahity tao amin'ny anelanelan'ny pahavisiana teo le maramily de nahataka mihitsy zalahy vonoana fa so ihany io fa nefa nisy mety koa de hoe andeo atao misy fanaovana azy de misakana mony député hoe tsy aninanareo zay fa anidirinareo de nampidina tao an-trano tao zareo nangovotra eo maramily reo tamin'izany ary aveo zay de natsapa tena hoe zay ty anotsony zava-nisy zany zay ty anotsony fa ty divotra anareo zay de aveo rehefa nanao baïonnette tena intelligente no io ka tsy divotra tsony zay zava-isy dia tsy afaka manao an'izany hoe nareo zany ny fanarahan-dalana fantatro fa raha ny fahafantarako azy tonga am'le amin'ny teny BCE ty manao rosto tsy mivadika tsy mipolitsolo fa efa tonga kilomamisarahana le zavatra am'izao fotoana zao na tianareo na tianareo tsy maintsy isosy io da tsy amin'io andro azy dia milaza aminareo azy zany hoe manarana lany tsy voatery divotr'olona akory ianareo na andratra olona fa hifandratra lahatseto tsika fa atao somanasara efa misy anie zany hoe azamena entana ny rambidy zavatra azamena entana ny vady aman-janak'ireo mpitandro filaminan'ireo zay zay le izy ataontsika hoe ny tena vitrinisa viviny angamba ho izy ny tena mbola mahita tombontsoa anaty tena vivino tena mety viviny kely mahita tombontsoa satria mety hoe ndraiko amin'ny lafiny hoe mpivarotra kojakoja fanolo amin'ireo zavatra ilain'ny olona andavanandro reo entana hafarana reo ataontsika hoe any amin'ny tsaiko any amin'ny resaka solika ve samy resaka iny zay ngamba mety mahita tombony amin'izao rytiko raha falimanana fa ny rehetra na tsisy mpandrara indrindra fa mpandrara teratany malagasy de tsy mikaikaiky amin'izao fotoana zao satria nahoana efa miainan'io zany hoe
fahatapahan-jiro tsy maintsy miinvestira amin'ny resaka groupe dia mitombo amin'ny masokarena dia lafo le tsy compétitif tsony ny vokany eo amin'ny sehatra dia tena lafo le izy dia hetsekilany ihany koa zany amin'le hoe zay tsy miara-dina mombamomba amin'ny fitonana maneho hevitra ianao fa tsy mitovy amin'ny eny fitonana dia tratra ny redressement fiscal dia maty daholo ny orinasa e dia zay zany le izy hoe tena inona zany le atao da raisinanao aloha dia raba tompoko salame tompoko salame fitanareo na tapita amin'ny ivanelana indray voalohany a dia hoe resaka jiramalo zany mba agy ianao androany fa tsy tapaka nanomboka film eny tsy tapaka tsika malagasy za sondrina amin'izany satria mody tsy tapahana io malafa tonga laka misy any amin'ny tamaizana le malagasy ndray dia zao no hoe tsy tapahana dia tsisy mandeha mitaky ny ty zavatra tsy mety nefa zavatra maro zavatra lafiny mahakasika ny tijiro malagasy ty ka tokony tsy mandromandro zany zao ne tokony tsy mandromandro mihitsy satria ny zavatra mitsanga lehibe dia iakina ny jiramay faharoa narazeny resaka lafiny tasina tefa mara-pirenena aloha zany dia tena natao mihitsy hoe fimpitikana na zéropolitique akana financement zany hoe raha akana financement zany dia mitady vola zay nefa ny vola azy ny fanjakana amin'ny fanavampitea roke zany fanavaroke moa zany zakitry fa tsy fanavampitea ntsony fa tsy hanao entretien ntsony nefa le volany maka izy zany 5 milliards isam-bolana lesiny fanjakana amin'ireo pétrole ka mba miantso anareo any hoe indrindra fa manao pré ministre minao naraikitra voalohany amin'izao zavatra hita akôtony ny président république satria inao lehibe ny gouvernement inao zany tokony andraindraikitra hoe inona ny zavatra tokony horaisina ho an'ny malagasy inao anatin'ny station tokony andraikitra aloha zany atrapofony zay fa tena voatsika amin'ny laka misy zany aloha tsy dany mitsero mira ohatra karambolony zany manomboka androany ty vata sirantsony hoe tsy sirantsony tsika malagasy fa zay tiana ataon'ny mpitondra rehefa raha farany tsika ohatra diso administraira ho anatsika dia reto vahiny manjakazaka amin'le fananam-pirenentsika reto reo zany zao ny tena hoe tokony ndreo ny tsika analana andreo anatin'ny fitantanana sy ny fitantanan'ny Madagasikara ka vaza mandramandro mahamanandrara sika anao hoe mitsangana ary malagasy fa da miaingrany manandrara ny tena adversaire voalohany aloha zany dia mifantrany zay fotsiny le izy inona ny fototry ny fahantrantsika eto dia zay zany le izy hoe ahoana ny atao mba hamahana zany fa itsika koa aloha dia tsy afaka iolon'olona hoe zay dia tsy mila mpampiasa vola tonga eto satria tsy afaka miala amin'izany koa fa le hoe mandeha amin'ny tokony ho izy ohatra raha misy tsena mbarim-panjakana dia mandeha amin'ny ara-dalàna sy mangarahara zany raha misy ny fampiasam-bola dia mandeha amin'ny ara-dalàna zany fa tokony ho lavitry ny kolokolo fa matoa mijoro reo rafitra samy hafa hoe ady amin'ny kolokolo fakanan'ireo hoe arena tsy azo amin'ny ara-dalàna hoe recouvrement des avoirs illicites sy ny sisa dia misy eto ny kolokolo ary Madagasikara dia isan'ireo firenena zay mampiahoatra ny mpampiasa vola noho n'le kolokolo miopapaneto ary tsy vitany hoe io aza mieritreritra n'izany loatra hoe tena hoe ry ny eny an-tanàna ny havitan'le izy fa reny trangany seho injolo resaka raharaha-bo inona farany teo hatramin'izao efa misy raharaha-pitsarana hoe makasika tsy mbola nisy eo zany le izy dia eo zany le hoe ohatran'izany koa le hoe reny raharaha le Jim Fields efa hatrany amin'ny resam-pirenena efa avo le olona voasambotra zao tongeto ohatrany matio dia ireo raha resaka jirama moa zany tale général Fields zany zao no lasa foity zany tao anatin'izy vokatry n'inona dia zany rehetrarehetra zany no zavatra misy eto amintsika tsy natoko mpanohatra na Zaïs Brito eto amin'ny plateau eto nanao an'izany ndao ary amaraparany tsika miaraba toko miarabe manao toko ndao ary mba le olona farantsataka misy aso jira telo tapaka aiza ndray 25 septembre zany ny fotoana e atany Paris io 25 septembre io mandeha sona to ndao ary hatrany Paris io ny mandeha
samy mahakalazany ao zao misy mankalaza anniversaire amin'io ao koa mety afafana mariana zao omaly nataondry zareo lay hoe ry Clémence sy ry babasiny Sily ty izy ty tsy hoe rahan'olona anankitelo tsy hoe tolonan'olona anankitelo fa ny fahatongava tsain'ny rehetrarehetra iraisana ny hoe olany jiro sy rano zany nampanohitra napomba ny fitondrana mety hoe ny mpitondra vanjakana angamba mety hoe mividy rano any amin'ny grande surface araka ilay tena filohan'andro mpanjakana ray hoe manakarena ny malagasy fanaisana zany tena olana iraisana le izy tsy resaka hoe taritana any anatiny hoe fahakalana fitondrana na salanjava any anatin'le hoe mila vahaolana rangaha tena hoe marary ny vahoaka marary amin'ilay zavatra mitranga efa betsaka rehefa fampanantenana natao fa mandraky tiany androany mbola fampanantenana ihany. Raha misy antso farany dia ho raisitsika izy raha ohatra ny tsisy satria tsy maintsy maramparana antsika hatry ny fotoana efa ambivitra dia ambivitra efa ozy dahoary salama le vahiny sy le vahiny fampiasa vola tena vavanto ny tikilesana le vahiny le reto indrindra moa reto karazana sinoa reto moa zany tena manipaka ny aliny eto moa zany tena mariny indrindra fa resaka fikatanana fampidizana itaka sy ny famaky zareo zany mety azoko hoe raha toy hoe mahireny le tena hoe fahavalo fa reo tena manimba ny arepireneny eto zany resaka ekonomia sisy ny any fitadiavam-bola ny malagasy zany dia efa saromandolo nefa ohatra hoe resaka vazo efa zareo karana no mamireny resaka fambatsina vary eto amintsika za zany tsy hoe misy karana hoe tsara mody tsara fa mambadaka zay tombontsoa foana zany ambony amin'asana ianao tokotany mbola ao arinana fa misy ny vahiny koa tena mandeha voalohany resaka tokotany zay zany tikombaly hoe io zany tsy hoe koty le fa retoreto vahiny mipetraka sy miaina eto amintsika mitomano atao gabentoazinna izy to feto madagasikara reo hoe ampenabenkela tsy manahirana ny sady mampahirana mieritreritra izy amin'ny malagasy andahoary ianao koa namarana ny fandarantsika tamin'ity androany ity mame fotoana indray ho an'ny rapitso makasitraka indrindra atao anatin'ny fiarahana dia mandrapitafa mandrapiresaka indray mandrapiresaka tomboka